Ao anatin'ny pejy politika indray kosa maro efa nitsakisahana ny sata amin'ny feny antoko leader fanilo hoy Andriamatoa Lalaine Bertness nilaza araka izany ity mpikamana ao anivon'ny sampana filan-kevitra ao anivon'ity antoko ity fa atao amin'ny toerana ireo mpitarika ny leader fanilo ary aroso amin'ny filan-kevim-pirenena ny antoko atoato ahafahana miroso amin'ny fanavaozana ara-drafitra. Ny leader fanilo iaraha mahafantatra fa parti politika zay manana ny maizy azy hatramin'izay ny mahatonga nisy le fiovana indrindra no mahatonga le fanapahakevitra nitranga tamin'ny volana desambra teo zany satria iaraha mahalala fa ny leader fanilo no nametraka an'izany atao hoe etika politika zany. Ny leader fanilo no ny aro mafy an'izany republika zany valeur républicaine ny sotoavina démocratique dia izany tsy mivadibadika mamadika palitao zany zavatra teny napetraky ny mpanorona filoha nasionaly ny tokola Rozafa-Maleo zany tamin'ny fotoanandro ka rehefa nojerena ny fitrangan'ny zava-misy teto amin'ny firenena ary ny fipetraky le mpitarika an'le fikambanana leader fanilo dia hita fa tsy manaraka tsony na mijoro tsony amin'izany foto-kevitra fomba fanao sy toetsaina leader fanilo zany dia voatery nanapa-kevitra nijoro ny conseil de discipline dia nanapa-kevitra hoe ato amin'ny andraikitra notazominy ireo mpitarika ny fikambanana rehetra ao anatin'le bureau national mpandrindra zany dia atao hoe BNC zany. Amin'izao fotoana dia mametraka ny birao vonjimaika hitatana ny fikambanana ny fondateur zany membre fondateur na le membre mpanorona dia miterinaro tena manantena aho fa ho vita zany fanatsakanana zany birao vonjimaika zany ka io no birao hitatana ny parti leader fanilo mandra-pisiny ny conseil national zay anaovana ny fifidianana ka azahoana indray mametraka président national secrétaire général national sy